Mibio an Jehovah ary tany rehetra, mampoan Jehovah amin'ny fifaliana, makanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoko ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika, dia olony sy ondry fiandriny. Midira eo amin'ny vavahady amin'ny fisaorana ary eo akanjany amin'ny fiderahana. Misaora azy mankalazany anarany, fa tsara Jehovah, mandrakizay ny famindrapony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby amin'ny fahamarinany. Amen. Miara ivavaka isika. Jehovah ray masina indrindra any an-danitra, misaotra anao nanomezanao anay ity sabatanao masina ity. Raha andresy haino ny feonao izay, aoka ny fananao masina no anokatra ny fomba-pananay tsiraray avy, ary tsy andre afa-tsy ny feonao irery any izay. Dia atononona sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy ny vavaka. Amen. Raha misodisodona sidisidina dia velotsiditsioka raha sy manga fa velokitra kosa raha sary vazy fa velotsikitsiky raha tsikirity. Koa ampifaliana sy ampitsikitsikiana trano no anoloranay ny arahaba ho anao na tratra ity sabata ity. Ny fiangonana adventiste amin'ny tandrina ny andro fafito eo Analamahintsy moa no miarahaba anareo tratran'izao sabata izao. Ny fiarahabangoaika tokoa no vitany kopakopa-kelatra sy ny ango-tendeny anabakabaka. Ny fiarahaban-gisany mety amin'ny sorotorodo sy ny kika malefaka eo am-pifakaitana, fa ny fiarahaban'ny mpianakavy ny finoana kosa teraka ny fo tosaka ny molotra fa tsy andro jery, ka ny lono mitsoaka, ny tanana mitsotra, ny vava ny volana. Hoa arabaina itao tana masoandra ny ianareo, ka raha tana dia tana mahatakatra ny sarotra takarina ny tanana mandray. Raha maso dia maso te hitsinjo ny takona tsy hita ny maso te hahita. Raha andro dia andro iray miavaka natao famantarana ny sabata fitsaharana. Arahaba manao soa ho soavin'ilay tsotoa, arahaba manao tsara ho tsaroany zanaka mapara. Ny fiadanan'ny tompo anie ho amintsika tsirairay avy, ka ho amiko ny soa ho safinoniko ny tsara mandrakariva, ka hitraka higokarinono, hiondrika hiantately. Nafasi
dia iaramaky ny tenin'Andriamanitra isika izay voasoratra ao amin'ny epistilo an'ny Efesianina toko 5:11. Efesianina toko 5:11. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ka raraoty ny andro azo anaovansoa fa ratsy izao fiainana izao. Hoitoizantsika eo amin'ny Isaia toko 20:9-30. Fa izay miandry an'i Jehova dia mandroso hery kosa, elatra no iakarany taka ny voromahery, iazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Iaraka hivavaka isika. Jehova Andriamanitra any an-danitra, masina indrindra ianao, lay mpahary ny lanitra sy ny tany. Indro mivavaka eo anatrehanao izahay ankehitriny, mandevitra ny lohalika ihany koa, satria Andriamanitra lehibe ianao, tsy misy Andriamanitra tahaka anao, ka manana tombontsoa izahay ankehitriny. Mbola afaka miantso ny anaranao, na dia olombelona tsy hita miteraka ary izahay dia fantatray fa tianay ianao, ka izany indrindra no angatahanay ny famelan-keloka avy aminao, satria dia mania sy mandrakariva izay anatrehanao, taka ny lamba miosindra ny fahamarinanay eo anatrehanao, kanefa noho ny amin' Jesosy Kristy dia samanatona ny seza-piandriananao izay kehitriny. Ka dia eto ary izay dia mangataka ny fanatrehanao mba ho feny fifaliana sy fiadanana izay ary ny fanantenana, ary terizo ny finoanay tsy ho levina fa hitoetra hatoky hatramin'ny farany. Ka izay rehetra anao Andriamanitra, deoka mba homenao izany fifaliana sy fiadanana izany. Mety misy ny tsy salama Tompo, izay no poroa mbola eto ambonin'ny tany izay, kanefa na dia eto amin'ity tany avakoka amin'ny faratsiny ity ray dia tsara foana ianao, ka mihevitra ny asoa sy atsaranay manakariva. Ka dia terizo ny finoanay tsy ho levina
fa hitoetra toky hatramin'ny farany homeonay ny fiadanana zay tsy hainy zao tontolo zao omena mba hisitrahanay ary fantatray fa tsy hoe mpanohony tsara fotsiny ianao fa tena tsara ianao ka dia ampio izay tompo mba iorona tsara ny finoanay indrindra mba ho voaomana amin'ny fiverenao mpivoninahitra eny am'raolanitra ka na iza mandre zao teny zao dia tsy ary fifaliana sy fiadanana ary fitsarana ny tsirairay avy dia fantatray fa tsy hoe mpiaino vavaka fotsiny ianao fa tena mpamaly vavaka indrindra ka dia valio raha sitrakao ny vavaka zay ataonay fa tonononay amin'ny anaran'ilay tianay lay ho avy tsy hoe lay tsony dia Jesosy Kristy zany. Amen. Tonga eo amin'ny fanompoam-pivavahana ho an'ny ampafolony sy fanatitra isika izao. Fandaniam-poana ve izany? Ao amin'ny Marka 4:7-7 ary noho ny tany Betania Jesosy tao an-tranon'ny Simao naboaka ka nipetraka ny hinany dia avy ny vehivavy anankiray nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra nisy narda sarobidy indrindra dia novakiana ny tavoahangy ka nahidiny tamin'ny lohan'i Jesosy ny menaka ary nisy ny sasany teritra ka nifampilaza hoe inona ny anton'izao fandaniam-poana ny menaka manitra izao fa azo namidy ho lafo tsy omby teranera 300 io menaka manitra iny ka omena amin'ny malahelo dia tezitra tamin'ndra vehivavy ireo. Menaka manitra nisy narda sarobidy. Teto dia tena nalahelo ny mpijery rehefa nahitany Maria fa tena fandaniam-poana ny zavatra nataon'i Maria. Tezitra ny apôstôly satria zavatra tokony havita zavatra be dia be ny vidiny ny tavoahangy alabastara iny. Maninona ary Maria mandany zavatra ohatra izao fa maninona Maria manary zavatra lafo be ohatran'izao dia izao no tadio. Zavatra tsara omentsika an'Andriamanitra iny zavatra izay omentsika iny. Na ny vola izay omentsika an'Andriamanitra dia zavatra tsara izany. Indraindray ny olona mahita antsika manome vola ho an'Andriamanitra dia miteny hoe fandaniam-poana izany satria betsaka loatra ve no omentsika an'Andriamanitra dia fandaniam-poana izany. Rehefa zavatra hafa nefa isika dia mahasama manome vola be fa rehefa ho an'Andriamanitra dia alao ilay kelikely ihany no omena anazy. Tsy foitsika ny manome zavatra ho an'Andriamanitra betsaka. Teto anefa dia ozy izy Jesosy manontany Maria hoe aza ataonareo an'izany izy fa mampalahelo azy izany. Mampalahelo olona ny zavatra ataontsika raha manao an'izany isika fa alao hoentintsika mpifaliana foana ny fanomezantsika zavatra ho an'Andriamanitra. Hanolotra vola ho an'Andriamanitra isika izao omeo am-pifaliana ary ilay izy. Ny zavatra tsara indrindra avy any amintsika no andeha omentsika an'Andriamanitra ka manomboka androany arany dia omany ny zavatra tsara indrindra izay avy amintsika no omentsika an'Andriamanitra ka hitantsika Andriamanitra manomboka androany satria am-pifaliana no nomezantsika azy dia ho tahiny isika amin'izany fifaliana izay omentsika azy izany. Amen. Vavaka isika. Rizainay tsara indrindra izay any an-danitra. Misaotra sy miteranao izay fa mbola afaka anomeanao indray amin'ny fanatitra sy ampafolony androany. Ka ingany izany mba vita be amin'ny asanao
ho fitahina ho an'ny asanao a ny vola izay omenay ampifaliana ka manomboka androany dia ampifaliana foana ny anomezanay anao an'izany minantsosy ny angatahako any zavaka izany amen. miarabany ankizy rehetrarehetra indray a nahatratra an'izao fotoana manokana izao iaino tantara isika androany kanefa mialohan'izany a ndao hivavaka ary misaotra anao sy Andriamanitra ny amin'ity fotoana manokana ity beteza hiteny aminay fa voninkiaino izay aminaran'i Jesosy amen. Tantarany Charlotte no hoenontsika nanana fikasana manokana Charlotte a hividy saribakoly. Dia rehefa nantaniana ny vidiny a tsy nanana an'izany vola izany izy. Dia inona no nataony? Nanamboatra vatandrakitra anankiray izy. Dia nandrotsaka tao izy. Isaka mahazo vola izy dia mandrotsaka ao anatin'io a anangonana tahiry. Dia isaky ny avy mirava mianatra izy a dia mandalo eo amin'ilay trano fitaratra. Dia mijery izy fa mbola io ilay saribakoly. Dia mientanentana amin'ny fony, aleo anangona ihany. Dia taty aoriana ela nijery teo izy mbola io ilay saribakoly. Niazakazaka izy nody.
dia tonga dia namantana tany amin'ny hefitranona dia nisokafa n'ilay boaty a dia nisain'ilay izy indro feno ilay vola ny orakoraka izy dia nitsambikimbikina izy feno ihany ny volako ny farany sarobakoly aho izy dia taitra tampoka izy tsy nahainao ny nenibe ny teny tsony ary aizy nenibe niditra tao amin'ny trano nenibe izy indro nenibe fa marary tsy mahateny akory nenibe jery ny nenibe izy nenibe fa maninona ianao tsy namaly akory nenibe fa reraka teo ambony fandriana niezaka ntsika ihany nenibe fa fantany fa marary nijery manodidina izy ary indro nisy taratasy mpanafody teo akaiky ny nenibe ty mila fanafody hoy izy nenibe tsy afaka miteny akory hoe aiza ny ahita vola lasa izy niditra taony hefitranona ny fihin'le boatin-drakitra dia sady nitomany izy tiako ny saribakolo hoy izy fa tsy maintsy misafidy hividy fanafody ho an'ny nenibe anio dia nentiny taratasy mpanafody lasa izy niazakazaka nakany amin'ny toerana fivarotana fanafody rehefa nentila izy tapitra tanteraka ny vola tsisy tambona kely akory ary dia iny izy fa lasa ny verina nody nanome fanafody ho an'ny nenibe herinandro vitsivitsy taty aoriana sitrana tanteraka nenibe fa saingy Charlotte kosa tsy nanana vola hividianana saribakoly intsony ndray andro dia nitaonana azy nenibe andaontsika sianao hiaraka dia namonjy an'ilay trano fitaratra io ilay saribakoly dia niditra tao ry zareo dia hozy izy nenibe hoe tianao io endry nenibe dia niteny tamin'ilay mpivarotra hoe mba hovidianay io saribakoly io dia hozy izy ilay mpivarotra hoe izao ny andro olona manokana hanomezana an'io saribakoly io ka noho izany satria tianao ilay izy dia tsy vidianao fa omeko anao fotsiny maimaim-poana nody tamin'ny mpifaliana izy mianaka sitra ny nenibe nanana tahiry ihany zareo ary mbola nahazo saribakoly ihany koa misy lesona tsy ho antsika amin'izay rankizy tsy hoe akory miandry valim-pity vao anao soa tsy izay fa eo amin'ny fiainana satria efa miaratsy ny fiainana dia miezaka foana ny ankizy rehetra anao soa amin'ny olona rehetra ndao ny hovakintsika ny Efesianina 5:5-10 sao mivaky ny teny ka raraoty ny andro azo anaovan-tsoa fa ratsy izao fiainana izao hitondra fifanovana ho an'izao tontolo izao any ankizy amin'ny alalan'ny asa tsara tao tsy ho an'ny ao an-trano ihany fa ho an'ny ivelany ihany koa hitahy antsika ankizy rehetra Andriamanitra amen. Aza mivezivezy mitady mpamonjy anay raha sindrady mafy eo amin'ny fiainana aza mandany andro mikaroka iana fa niakaiky indrindra Jesosy ilay tompona tsy lavitra anao re tsy lavitra Jesosy antsory izy izao fa marianao tokoa antsory aza misalasala tondony ilay izy izao indre favononizy iaino mivavaka
fanaina fa ny akaikindrindra de Jesolay tompona tsy mba mandao mihitsy tsy sasatra miandrana tsy lavitra anao re tsy lavitra Jesosy antsore izy zao e fa malianao toko antsore aza misalasala tondony re izy za indre favononize iai no mivavaka Samirepirepi mitady ny tena soa ny vola sy arena de samy olo tokoa ka tsao ny tsara indrindra ny toetra mandrakizay tananakanto loatra itoeranao ratrizay ireno tsara indrindra tsara mandrakizay tsy mba vidy ambola fa tolotry ny ray hoany rehetra mino tsy vonony bebaka de tsy mahisy adino fa samy ho sambatra tonga ny fotoana izay andrenesantsika ny afatra amin'ity maraina ity isika kanefa ao anatin'izany dia mamerina manolotra ny araba ho anao izay manaraka izao pejy izao ny tenako araka ny fantatsika sy ny renesintsika tamin'ny vaky teny izay natao teo dia ao amin'ny Isaia toko fa 70 ny andininy fa 1:30 no toko sy andininy izy izay fantohany ity afatra ity kanefa melohan'ny amakitsika sy ny anarahantsika izany afatra izay natokana ho anao sy ho ahy izany amin'ity maraina ity dia manasanao anondrika ny lohanao ary hiara iombom-bavaka amiko vetivety misaotra anao ray masonao satria nomenao ny fotoana ahafahana andre indray ny teninao ny mpanomponao amin'ity maraina ity tahiny teny hitondra fanavaozana hitondra famelombelomana ho an'ny fomapana ary tahio zany teny izany mba anamboatra ny fiainanay ho amin'ny tsara mandrakariva mba hahafahanay mifanaraka amin'ny sitraponao dia tononona sy angatahako noho ny amin'ny anaranao Jesosy zany vavaka izany amen faly manasanao anokatra ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia toko fa 70 melohan'ny ijerevantsika sy ny enoantsika izay voalaza ao amin'ny 1:30 dia andeha ho jerevantsika vetivety ny 1:17 ny 18 ny 19 ary ny 30 tsara ny manamarika fa ao amin'ny Isaia toko fa 70 ny soramandry eo aloha dia milaza manao hoe teny mahafaly fampiononana ny Israely izao no vaky ny teny ao amin'ny Isaia toko fa 70 17 sy ny manaraka nahoana no miteny ianao ry Jakoba ary milaza ianao ry Israely hoe miafina tsy hitan'i Jehovah ny lalako ary mielina tsy hitan'Andriamanitra ny rarony tokony ho ahy
tsy fantatrao va, tsy efa renao va, fa Andriamanitra mandrakizay Jehova izay namorona ny farany tany, tsy mba mety ho reraka na sasatra izy tsy takatry ny saina ny fahalalany, ary mampatanjaka ny reraka izy, ary izay kely hery dia omeny hery be, na dia ny tanora fanahy aza dia ho reraka sy ho sasatra, ary na dia ny zatovo aza dia mety ho tafitohina mafy. Ny tenin'Andriamanitra dia mampatsiahy any Jakoba sy i Israely izay iray ihany ireo ny amin'ny fanontaniana izay napetrany, ary no heveriny fa tsy henon'Andriamanitra ity fanontaniana izay napetrany ity, no heveriny fa miafina tsy hitan'Andriamanitra ny lalana izay nizorany i Jakoba na i Israely. Inona tokoa moa ny zava-misy? Fantatsika ao amin'ny Genesis manomboka ao amin'ny toko 5:20 ka hatramin'ny 5:10 dia milaza ny amin'ny tantarany Jakoba izany. Ny toe-javatra nisy dia rehefa tao anatin'ny fahatanorano Jakoba dia nisy fotoana izay nilany izay atao hoe azahoana ilay teny fikasana izay nomen'Andriamanitra azy, dia tsy inona izany fa ny fanambarana fa izy dia ho tonga ho firenena lehibe, ary izay tokoa ny faminaniana nakasika an'i Jakoba. Kanefa dia ny zava-misy natao tamin'ny fomba izay tsy araky ny tokony ho izy ny fakany izay teny fikasana izay, satria nataony izay namitahana ny zokony itsiza izany fa Esau tamin'ny fomba izay mahamenatra, satria tamin'ny alalan'ny karazana atao hoe resaka sakafo no namitahany any zokony, ary dia voafitaka ny zokony. Tao anatin'izay ihany koa tsy ny zokony rery ihany no fitahany, fa ny fitahany ihany koa ny rainy tamin'ny filazana fa izy no lailahy matoa, kanefa dia tsy izy lailahy matoa fa ilay zandriny. Azony Jakoba natao namitaka ny zokiny, azony natao namitaka ny rainy sy ireo olona maro isan-karazany, fa ny zavatra tsy azony natao kosa dia namitaka an'Andriamanitra. Tamin'ny fotoana iray nefa izay tsy maintsy nialany tao amin'ny tokantrano izay nisy ny ray aman-dreniny sy ireto sy ity mpiray tampo dia nandeha nanjeny teny amin'ny lalana lavitra izy. Tamin'izay fotoana izay no tonga tao amin'ilay toerana hoe Betela i Jakoba, ary tao anatiny tamin'io fotoana io no nyresahany tamin'Andriamanitra. Ny zavatra azo antoka dia izao, rehefa tafahoana tamin'Andriamanitra izy dia navelan'Andriamanitra ny fahadsoany, ny elony, ary nanome toky azy Andriamanitra fa hitantana sy hivimbina azy, ary nanomboka teo dia fantany fa Andriamanitra mandrakizay Jehova, ary nanome teny izy fa raha toa ka ho tahian'Andriamanitra sy ho vombin'Andriamanitra ary ho tafaverina eo amin'ilay tokantrano izay nialany dia ho andriamaniny mandrakizay Jehova. Ny zavatra nisy dia zao ny teny Andriamanitra. Raha itodiantsika masony ato amin'ilay Isaia toko 40:20 dia zao ny voalaza hoe tsy fantatrao va, tsy efa renao va fa Andriamanitra mandrakizay Jehova, izy dia namorona ny farany tany, ary tsy mba mety ho reraka izy na mety ho sasatra, ary tsy takatry ny saitsika ny fahalalany zany Jehova Andriamanitra izany. Ny zavatra izay ataony dia ny mampatanjaka ny reraka, ary ny kely hery dia omeny hery be ihany koa. Ary eo amin'ny 9:30 dia milaza fa na ny tanora fanahy aza dia mety ho reraka sy ho satratra ihany, satria fantatsika fa ny tanora fanahy dia ao anatiny tena ananany hery sy ny tanjaka eo am-panatotosana zavatra anankiray, ary ireo tanora fanahy ireo dia mahavita zavatra mihoatra lavitra noho ny vitany rehetra. Ny zatovo ihany koa dia voalaza fa tsy ho tafitohana, na dia ny zatovo aza izy dia mety ho tafitohana mafy, fa Jehova kosa tsy mba ho tafitohana amin'ny fomba rehetra izany. Amin'ny ity teny ity izay eo amin'ny 9:30 dia misy tsiambaratelo, teny tsiambaratelo avy amin'ny alalan'ny soratra masina izay milaza ho an'ireo izay reraka, ho an'ireo izay mety nanana ny toetra tahaka ny Jakoba na Israely fahiny. Mety hoe nandalo toe-javatra sarotra teo amin'ny fiainanao ianao, mety hoe nandalo fanandramana hafa ihany koa ianao tahaka n'ilay nataon'i Jakoba, mety hoe ainao no namitaka ny ray tampo aminao, na namitaka ny rainao,
namitaka ny fianakaviana na namitaka ny mpiaramonina fa teo amin'Andriamanitra dia tsy afaka ny mitaka azy ianao. Ary rehefa miverina eo amin'Andriamanitra ianao dia misy teny izay omen'Andriamanitra ny atao amin'ilay hoe tsy ambaratelo izay voalaza ato amin'ny soratra masina dia itya 1:7 ao amin'ny Isaia 7 ity. Izao tokoa no vaky ny teny, ilay vaky teny izay hoentsika tery aloha manao hoe fa izay miandry an' Jehova dia mandroso hery kosa. Elatra no iakarany tahaka ny voromahery. Hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Amin'ity teny ity dia misy zava-manana anankiray izay nomena ohatra izay mitovy amin'ny Jehova izany. Ary tsy inona izany fa ny voromahery. Ny voromahery izay voalaza eto dia mahatsinjo ny lavitra ary mahita ny sarotra takarina sy ny sarotra hita. Ary ity voromahery ity araka ny voalazan'ny mpandinika dia mahita ny zavatra bitika sy kely indrindra. Ary mihoatra no lavitra noho izany ny fahalalana sy ny fahaizana izay ananan'Andriamanitra. Ary raha miandany amin'Andriamanitra isika dia ho tonga sala amin'ny voromahery ihany koa araka ny filazana eto. Any amin'ny dikateny hafa ilay teny manao hoe fa izay miandry an' Jehova dia mandroso hery kosa, dia izao ny voalaza hoe izay matoky an' Jehova dia mandroso hery kosa. Amin'ity dikateny izay noenotsika ity dia misy heviny lalina ilay hoe miandry. Dia tsy inona izany fa milaza ny faharetana. Ny atao hoe miandry dia miandry izay mbola tsy tonga na izay mbola tsy ho tanteraka, izay mbola tsy ho tafahoana. Raha aka ohatra isika, raha ohatra ianao ka hoe manana fotoana amin'ny olontianao ka amin'ny ora izay ny fanomezana no tonga eo ianao dia azo eritreretina fa raha hoe tsy ho tafaverina na tsy ho tonga ilay olontianao dia tsy maintsy hiandry ianao, satria araka izay no mahatonga an'ilay fiteny mahazatra antsika hoe izay tia mahandry. Ka raha tianao zany ny amin'ny Jehova dia ilainao ny miandry azy, tsy ho ela dia ho avy ny tompontsika. Ary efa manatanteraka sy manao asa lehibe eo amin'ny fiainantsika izy. Ny voromahery araka ny voalaza teo dia mahatsinjo ny lavitra any amin'ny kilometatra maro, atao hoe 4 na 5 kilometatra miala amin'ny tany dia atsinjovany sy ahitany ny hazany. Ary ao anatin'ny hafainganam-pandeha mahery vaika any amin'ny 300 kilometatra ka hatrany amin'ny 300 kilometatra isan'ora no hafainganam-pandehany raha anenjika ny hazany izy. Dia toy izany koa ho anao izay miandry an' Jehova, izay mieno amin'izao maraina izao. Anana hery sy tanjaka, hiazakazaka ianao tsy ho sasatra ary andeha ianao tsy ho reraka. Ny faniriako dia zao hoe mba ho mpiandany amin'Andriamanitra ianao, ho mpiandry an' Jehova ianao, atoky an' Jehova ianao. Ary rehefa miray amin'i Jehova ianao, matoky an' Jehova ianao, miandany amin'i Jehova ianao, dia anana ny toetrany ianao tahaka n'ilay toetra ny voromahery izay tsy mety sasatra, satria any amin'ny toerana lavitra amin'ny kilometatra izay ambony noho ny rahona no itoeran'ny voromahery, ary any amin'ny toerana lavitra no atsinjovany ny hazany. Tsy hery ara-batana fotsiny no ho azonao fa eo ihany koa ny hery ara-panahy, ary ny herinao dia ho vaovao mandrakariva eo amin'ny fiandrasanao an' Jehova. Misaotra anao noho ny nafahanao ny aino ity afatra ity tamin'ity maraina ity, ary ho amarana anazy dia andeha hiaraka abitoetra izany teny izany amin'ny alalan'ny vavaka isika eo anatrehan'Andriamanitra. Hivavaka isika tompoko. Misaotra anao Ray Masina nanomezanao anay ny fotoana izay nafahanay izany na eno izany afatra izany tamin'ity maraina ity. Ny fanorinay dia ho an'ny tsirairay avy izay reraka ampanany dia omenao hery lehibe tahaka ny voromahery, ary hiazakazaka tsy ho sasatra, andeha tsy ho reraka ihany koa. Ka aoka ny teninao hitoetra betsaka ao anatinay. Tononona sy angatahana noho ny amin'ny anaranao Jesosy, izany vavaka izany. Amen.